Ivavaka ho an'izany ten'Andriamanitra izany isika. Anjovan'Andriamanitra raha io araky ny fanaon'ny fiangonan'ny olona masina rehetra tokoa dia vakina ny soratra masina. Ary rehefa vita izany vaky teny izany dia mitsangana izay mpanompo voatendry hitondra ny hafatra avy amin'ny alalan'izany soratra masina izany ho sakafom-panahy ny fiangonana, ho fampiarezana izay reraka, ampitrakana izay mitanondrika ary hitantanana izay mety ho silafaka ny tiany. Koa dia araka izany vaky teny ny soratra masina zany tompo dia ianao no hiteny indray ny amin'ny hafatra izay omenao ny fiangonana fa mihaino indray izahay. Dia ho tainao avokoa ane ny fiangonana tsiraray avy izay indray izany hafatra izany, na ato tokantrano ato, na aty am-piangonana, na aty ambony fiarakodia, na aty amin'ny toeram-piasana, na aty ambany vohitra lavitra ity, hatra aty ampitan-dranomasina izay mandray izany hafatra izany any dia andray hery ho feno ny fananao masina andeha amin'izany fahazavana izay fanomenana izany. Koa dia anao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Koa dia mitenena ary Jehovah ho fa mihaino indray ny mpanomponao. Halleluja, amen. Nasantsika ary mba hamonjy toerana isaorantsika an'Andriamanitra. Voalohany indrindra dia fahaly miarabantsika avoaka an'Andriamanitra rehetra avy aty distrika n'Atsimondrano eto Malao Bevalala isika no manao ny fanompo-bivavahana eto Akalamanjana, toerana malalaka dia malalaka ity satria dia tsy misy trano azo eritreretina omby hidirantsika an'ity faritra Atsimondrano ity ivoritsika miaraka tahaka izao. Raha tsy hoe ngamba fa manao fiangonana lehibe ohatran'ity toerana fanaovam-baolina eto ity tsika dia eto no anaovana fiangonana zay vao mety hazaka ny distrika. Ka dia mino aho fa mbola hisy fiangonana anankiray eto amin'ny distrikan'ny Atsimondrano hazaka antsika mianakavy rehetrarehetra. Koa dia mena voninahitra ilay Andriamanitra. Miarabantsika rehetra tratry nyity taona vaovao ity satria dia androany tokoa no sabata voalohany mba hifampiarabantsika. Marina fa nisy kabariny mpikabary tokoa taony hoe mba mangina ny fiangonana tsiraray avy aty Atsimondrano. Maniry dia maniry an'izany tokoa ny fiangonana tsiraray avy eran'ny Madagasikara. Ary raha ho teteziny indray-pandeha isan-kerinandro dia 3:20 ihany ny tratra anatin'ny taona ray zay vao tapitry ny taona. Ary raha tsika aty Atsimondrano zany no teteziny isaky ny fiangonana dia mety mandritry ny taona ray dia anjarantsika irery. Fa mba ahafahana hoe mba mifanaritra tava dia isaorana itsika tompon'andraikitra ato amin'ny paroasy rehetra izay nanomana fotoana mba hiarahana mivory tahaka izao mba hifankahitana endrika. Fa noho ny taninandro izay mipoaka be moa dia tahako ny elo ny endrikitsika dia tsy afaka ny mahita tsika fa dia ny feo ihany sisa no eno ka tsy maninona fa efa mifanaritra tava eto tsika. Rehefa maheno ny feo dia efa zava-dehibe zay satria efa mba samy ny efa nahita ny endriky pastera Mahiolona daholo tsika tamin'ity taona vaovao ity. Koa dia makasitraka atsika ny amin'ny fahatongavantsika marobe eto tonga hifampiarahaba, hifampirary soa amin'ity taona vaovao ity. Tsy vitany hoe tonga ny arahaba sy ny rary soa ihany tsika fa mbola nitondra fanomezana arak'izay vokatry ny fotsika mba ho atolotra izany ray aman-drenitsika izany. Saorana be itabe itsika satria dia ny fitiavana tokoa ny nanery nanosika atsika ho avy eto na dia lavitra aza ny toerana izay misy atsika tsiraray avy na dia ao aza ny mbola namakivaky ny rano tangina lakana ny fotaka dia tsy natsakana tsy nahasakana ny fitiavantsika an'Andriamanitra izany fa dia tonga eto tsika hifampiaraba amin'ity taona vaovao ity. Misaotra betsaka atsika tsiraray avy izay mianakavy kely izay toloranareo izany fanomezana izany satria dia zava-dehibe tokoa no natolotritsika satria ny fo madio dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona ny mangorakoraka ary ny fo madio dia ahitan'Andriamanitra. Ho ampitomboin'Andriamanitra zato avy enina izay natolotritsika tsiraray avy ary raha mitaraina atsika dia hiaino tokoa Andriamanitra any an-danitrany. Raha miantso itsika dia maly tokoa Andriamanitra any an-danitrany ka ho tonga amin'izay irina avokoa anetsika tsiraray avy
ka ny mpivarotra azo tombony, ny mpamboly ahavokatra be, ny mpanjono azo azan-drano maro be, ny mpiasa tany dia ahita ny voa zato aveny amin'izany tany izany, ny mpianatra afaka fanadinana, ny miaramila sy polisy zandary manam-boninahitra tombo voninahitra, ny mpiatsa-panjakana azo ny maro voninahitra isan-karazana, ny tsy mananasa hita fidiram-bola, ny mpanao afera dia azo tombony mba ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ny manorina fiangonana dia avita somatsara, ny mpanona ny fiangonana koa zay aorina dia azo fitahina maro be koa, dia voaka mpandresatra antsika ny amin'izany koa dia omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Zay no ela fandehantsika hiditra amin'ny hafatra androany. Ty volana telo volana voalohany ty moa sy ty volana voalohany ty raha ny perikopantsika dia hoe mitsangana fa tonga ny fahazavana, ary amin'ity taona ty dia ny fahazavan'Andriamanitra no tonga eto amin'ny ity firenentsika malagasy ity. Ka hoe mifalia isika zany fa efa tonga ny fahazavantsika. Dia andao ary tsika mba handray ny hafatra indray araka ny perikopa izay efa vita hatramin'izay, arak'izay voalaza ato amin'ity Samuel faharoa ity, toko fahatelo amby roapolo. Samuel faharoa toko fahatelo amby roapolo, ny lohateny dia hoe ny teny farany na taon'ny Davida. Dia raisitsika ny andinin'ny fahefatra nitondratsika ny fanazavana amin'ny Samuel faharoa toko fahatelo amby roapolo, andinin'ny fahefatra. Zao ny vaky teny ato: ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany no ainandro manarakaraka ny ranorana. Ozy izy hoe ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Raha izany ozy izy dia toy ny fahazavan'ny maraina. Inona moa izany manome fahazavan'ny maraina izany ka miposaka tahaka ny masoandro, izay tsy azo takonana izany fahazavana izany? Ary ahoana no mba hatonga antsika ho tahaka ny fahazavan'ny maraina ka hitan'ny olona tahaka ny masoandro miposaka vao mifoa avy eo ambony fandriana ianao ka mivoaka ny trano? Inona zany? Ahoana zany fahazavan'ny maraina izany? Tahaka ny ahoana no hatongavana amin'izany hoe mba ho tonga lehilahy sy vehivavy hiposahan'ny fahazavan'ny maraina, ho tonga azo ny fahazavan'ny masoandro? Inona no atao mba hatongavana amin'izany? Raha ny tantaran'ny Davida ny jerena dia izao no ilazany azy ato. Le andininy voalohany amin'ny Samuel faharoa toko fahatelo amby roapolo ny resany azy amin'ny Davida zanaky Jese. Io Davida io dia lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voasitry ny Andriamanitry ny Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Nahatonga ny olona anankiray zany ho tratra izany fahazavan'ny maraina zany ka tahaka ny masoandro miposaka, dia izao lehilahy voasandratra ho ambony izy ary voahositr'Andriamanitra Jakoba. Ny lehilahy iray zany rehefa voahositra io Andriamanitra io dia voasandratra ho ambony, ary rehefa tonga ambony tokoa ianao dia avo dia talaky ny maso rehetra, tahaka ny tendrombohitra avo indrindra. Zay mandalo dia mahita izany avon'izany tendrombohitra izany, mahita ny fahazavana. Dia tahaka izay koa zany ny lehilahy anankiray io, rehefa voahositr'Andriamanitra io izany lehilahy izany dia voasandratra ho ambony izy, ary dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro. Izany ositr'Andriamanitra zany. Itsika moa dia nahita ny ositra Davida fa ao Samuel toko fahenina amby folo no nahitana an'izany voalohany. Samuel voalohany toko fahenina amby folo.
Samuel voalohany toko 4:20 vakitsika manomboka ny 1:20 ka hatramin'ny 3:20. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese, tapitra eto avokoa va ny zanaka lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralahy no sisa fa miandry ondry izy. Ary hoy Samuel tamin'ny Jese, maniraha akazy fa tsy hipetraka inana isika mba raha-pahatonga neto. Dia naniraka izy ka nitondra azy siditra, ary mena volo izy sady barimaso ny tsara tarehy. Ary hoy Jehovah, mitsangana osoro izy fa io no izy. Ary Samuel nandray nitandroka feno diloilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahiny. Ary ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny. Ny fanahin'i Jehovah dia nilatsaka tamin'ny Davida tamin'ny andro iny satria nosorana izy. Satria Jehovah no mibaiko hoe mitsangana osoro izy. Fa hoy Samuel hoe, eto daholo ve ny zanakao rehetra? Dia hoe ny faralahy no sisa fa ny asany dia miandry ondry. Dia hoy Samuel, maniraha azy ary fa tsy hipetraka inana antsika manabatonga neto. Verina foana io teny io, izany hoe misy ositra izay ho ataon'Andriamanitra zany amin'ny Davida. Ka rehefa tonga io ositra io dia nilaza Samuel fa tsy hinana isika raha tsy tonga eo izy. Efa nazavaintsika foana moa zany fa miverimberina foana izy ity zany. Fa asehony amin'ny endriky mahavoaositra azy indray, voaositra Jehovah. Ka noho izany dia ity isika zany vahoaka malagasy io firenena rehetra io dia atsovy le faralahy mpiandry ondry. Fa tsy hinantsika raha tsy izy ny maninona izy, raha tsy izy ny tonga eo dia mbola tsy hinana itsika. Ka aza matahotra fa kely sisa, izy efa tsy lavitra intsony le mpiandry ondry, efa akaiky eo izy, efa tonga ny fahazavana satria efa voaositra izy. Fa efa hihinana izay ny fiangonana, andray ny fitahina miavoso amin'izay ny fiangonana, fa tsy ny fiangonana ihany fa ny firenena ray manontolo. Satria Davida dia mpitondra firenena, io Davida mpiandry ondry io dia mpitondra firenena, ka dia hihinana ny vahoaka an'Andriamanitra. Amen. Dia izany ositra izany no mahatonga ny olona raha araka ny vaky teny hitantsika tato miverina ary amin'ny Samuel toko 2:20, toko 7:20 tsika Samuel 2. Raha mijery izany isika izany dia mazava ho azy zany fa le fahazavany maraina miposaka tahaka amin'ny masoandro, ahoana natongavany zany amin'ny vehivavy iray na ny lehilahy anankiray? Dia hoe raha efa tonga io ositro Jehovah io dia mipoitra io fahazavany io, ary zany fahazavany masoandro zany dia zao tontolo zao no mahita azy, fa tsy faritra anankiray. Zao tontolo zao no mahalala an'izany masoandro izany satria tonga ny ositra ary dia voasandratra izany lehilahy nosoran'Andriamanitra izany. Dia onao koa no mahatonga azy fahazavany maraina. Samuel 2 toko 7:20 ny fanahin'i Jehovah no mampiteny azy ary ny teniny ny eo amin'ny lelako. Zany no mahatonga le fahazavany maraina miposaka tahaka amin'ny masoandro amin'ny lehilahy anankiray. Tsy miteny amin'ny fahalalany sy ny fahendreny izy na ny fahaizany, satria nadato fianarana ambony ka manana diplôma faran'izay ambony indrindra amin'ny mari-pahaizan'ny olombelona. Fa ny fanahin'i Jehovah no mampiteny azy ary ny teniny ozy izy no anatin'ny lelany. Izany olona hiposahan'ny fahazavany maraina tahaka ny masoandro izany, ampitenen'ny Jehovah izany olona izany fa tsy miteny araka ny fahendreny sy ny fahalalany izy. Amen. 7. Andriamanitry n'Israely manao hoe, eny ny vatolampin'Israely nyteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, mariny sady manapaka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Izany olona niposahany fahazavany maraina tahaka ny masoandro niposaka izany dia notendrenako mpanapaka ny olona, dia marina izy sady manapaka amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Izany hoe mandeha amin'ny famarinana. Io le lazaintsika san'andro isaky miresaka reny hoe
politika ny mandainga, politika ny mamita bahoaka, fa politika koa ny mandeha amin'ny fahamarinana, politika ny mangalatra, fa ny politika ny voaka an'Andriamanitra tsy mangalatra, politika ny mamita bahoaka amin'ny lainga sy ny fitaka rehetrarehetra, fa le olona iposahany mazava, ipetrahany mazava, posaka tahaka ny masoandro vao maraina io dia manapaka ny olona amin'ny fahamarinana izany lehilahy zany, ary mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, fa tsy mandeha amin'ny fatahorana olona na firenena hafa, fa ny fatahorana an'Andriamanitra no manapaka ao amin'ny fiainany ka hitondrany ny vahoaka. Izany natao hoe lehilahy izay iposahany zany fahazavany maraina izany ka tahaka ny masoandro, zany hoe tena tsy azo afenina mihitsy zany ilay fahazavany, ary tsisy masaka ilay fahazavany io, dia niainga tamin'inona io? Niainga tamin'ilay osotra ny Jehova. Izany hoe Davida amin'ny mampiandrondry azy dia natsoina dia nomena ny osotra io, fa tadidio tsara fa i Saoly mpanjaka dia mbola teo amin'ny toerany tamin'izany, mbola teo amin'ny toerany ny mpanjaka, fa izy dia efa nosorana meloa. Izany Davida mpiandrondry izany. Raha ny tantarantsika zany dia efa tany amin'ny taona 2 tany nefa ny petraka izany osotra izany tamin'ny Davida mpiandrondry. Dia izay no mahatonga anazy hoe asandratra ho ambony izy, fa na ny Jehova no mampiteny azy, ny fahamarinany no anapahany vahoakany, ary ny tenin'Andriamanitra no ao amin'ny lelany. Dia jereva fa andonko jerevantsika koa ny afatra ary amin'ny resahan'i Jesosy koa, raha nilaza koa izy izany olona iposahany mazava izany, satria dia tonga amintsika izany fahazavan'Andriamanitra izany, ary zany dia tsy azo afenina. Mateo 5:14 koa no ovakitsika. Zao indray ny vaky teny ato: ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo tampon-tendrombohitra. Ianareo ny fahazavany zao tontolo zao, tsy azo afenina izay tanàna miorina eo tampon-tendrombohitra. Ahoana koa ary raha ny baikon'i Jesosy no ahatonga antsika io fahazavany zao tontolo zao ka tsy azo afenina izany tanàna miorina eo tampon-tendrombohitra izany? Ahoana koa no ahatonga antsika io fahazavany zao tontolo zao? Dia ny Mateo 5:5 dia hoe nitoroteny nataon'i Jesosy Kristy teo tendrombohitra. Ndahoro jerevantsika izany apahany hahatonga antsika io fahazavany zao tontolo zao zany ka tsy azo afenina. Andeha ny faharoa, Mateo 5:5. Tia indray no atongavana amin'izany raha ny baikon'i Jesosy. Ny Davida zany teo dia efa voaositra ny tenin'ny Jehova no anatin'ny vavany, nasandrany eo ambony izy, ary manapaka ny vahoaka amin'ny fahamarinana. Izany olona iposahany mazava izany. Faona koa no atonga antsika indray aty amin'ny andron'ny Kristy hoe tonga fahazavana. Andeha ny faharoa, dia nitoroteny Jesosy teo tendrombohitra ka nampianatra, ny lobava izy ka nampianatra hoe sambatra ny malelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Raha te ho tonga amintsika zany ny fahazavany zao tontolo zao mba tsy ho azo afenina tahaka ny tanàna an-tendrombohitra, dia raha malelo am-panahy ianao dia tsy ho tezitra, tsy ho feno fankalana, fa ho sambatra. Raha mahatsiaro sambatra ianao satria malahelo am-panahy dia anao ny fanjakan'Andriamanitra. Ino moa dikany hoe malahelo am-panahy? Zao ny sarin'izany. Raha misy olona hitanao fa dahalo, mangalatr'omby, mamono olona, dia tsy ny mahadahalo azy no mahasosotra anao, fa malahelo ianao hoe Andriamanitra, mampalahelo reto jiolahy sy dahalo ireto fa tsy fidiny anazy, mampalahelo reto mpivarotena ireto fa tsy fidiny azy, mampalahelo reto mamolava sy mpifoka rongony sy mpidoroka sy mpiloka ireto fa tsy fidiny azy, mampalahelo mahita tokantrano misarabady satria
mamono vady rangahy sady tsy mamelona dia milefa ny renim-pianakaviana fa tsy tafapetraka ao tokantrano intsony. Dia malahelo an'izany izy dia mivavaka ho azy. Zany natao hoe malahelo am-panahy, mivavaka ho an'ny fahavalony. Fa ny olona mivavaka ho an'ny olona tahaka izany, malahelo mitoetra ny olona ratsy ohatr' izany, fa tsy tezitra ka manao hoe araky ny lalàna dia akao vato izy dia toray raha mahita olona mijangajanga. Fa malahelo izany izany natao hoe malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra, anao ny fanjakan'ny lanitra. Fa ianao zany raha romotra na tezitra na mankahala ny mpanota, na mandeha manatsikafona ny adalàna sy ny fahotan'ny mpanota rehetra, na mandeha manao fitsaram-bahoaka amin'ny mpanota rehetra, dia tsy malahelo am-panahy ianao fa romotra amin'ny fanahy. Ka dia anao zay anaovanao valifaty amin'ireny olona ireny, anao zay analàna baraka ireny olona ireny, dia tsy anao ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha olona malahelo am-panahy zany ianao dia ianao nefa manomboka ho fahazavan'izao tontolo zao ka tsy azo avenina. Alleloia! Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Ao no moa zay ny sambatra ny ory. Tsy fiakorony anao mahanitra io zany natao hoe sambatra dia ho ampifaliana. Fa zao, ory ny fonao mahita ny mpangalatra, ory ny fonao mahita ny jiolahy sy ny dahalo, ory ny fonao mahita ny mpamon'olona, ory ny fonao mahita ny mpijangajanga, ory ny fonao mahita ny reto vahoaka sahirana ireto sy sisa sy sisa. Raha ory ianao mahita an'izany dia ho ampifalian'Andriamanitra, satria ho hitanao le olona mpangalatra sy mpamon'olona sy jiolahy sy dahalo sy mpijangajanga sy mpanompo sampy fa afaka izy, fa lasa miverina manompo an'Andriamanitra indray. Ory ny fonao fa mahita ny olona manenjika sy manompa sy manaratsy ianao, fa nivavaka ho azy ianao indro izy fa izy le mpanohitra indray ny lasa miaradia aminao ka mijoro vavolombelona hoe za zao nisany tena mpanohitra nyty ary tena fahavalony ty avary ty, fa nagaga fa za indray ny tonga atao anatiny ato. Andininy fadimy, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Ahoana moa zany malemy fanahy zany? Ilo resahana re amin'ny Korôtianina 2:4 mivakitsika tary. Zao ny toetrany zany olona malemy fanahy zany. Korôtianina 2:4. Andininy 9. Korôtianina 2:4 andininy 9. Voageja manodidina izahay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo, enjena nefa tsy nafoy, potraka nefa tsy maty. Mitorina amin'ny fahafatesan'i Jesosy mandrakariva eo amin'ny teny izay mba aseho amin'ny tenanay koa ny fiainan'i Jesosy. Zany ny olona lazain'i Jesosy hoe malemy fanahy. Sambatra malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Voageja manodidina izay nefa tsy tery. Na dia gejagejain'ny olona amin'izay atao ry izy dia mamaly amin'ny teny mora izy, tsy mamaly faty izy. Very hevitra nefa tsy mamoy fo. Tsy misy vahaolana tsony atao trano ato, ahoana ty? Tsisy ny hoaniny hofatrano ny trosan'ny olona efa hitoriana ny tribunal, miandry ny fonja. Fa na dia very hevitra ry izy dia tsy mamoy fo, fa matoky an'Andriamanitra hoe na dia efa any anaty laforme rehetra hafa raha ry Sandraka sy Mesaka sy Abednego, mbola nisy anjely tonga niaraka tamin'ny tao ka tsy main ny afo izy na dia kely akoriny azy. Enjehana nefa tsy nafoy, maro ny fanenjehana ho resantsika izy rehefa avy eo, nefa tsy nafoin'Andriamanitra. Fa na dia eo aza reo fankalana sy fanenjehana maro samihafa dia mbola miorina tsara ihany zany olona zany, satria malemy fanahy izy dia amin'ny fahalemem-panahy. Izy tsy le olona romodromotra reny na dia enjehana ary hoe za ve fa zao nataoko amin'ny fiangonana zao mbola zany ihany no nanaovana anahy, avelako any io asan'Andriamanitra io, fa za rangatsy anao tsony ametra-pialana fa tsy izy tsony ty. Fa na dia enjehana ary izy dia matsapa fa tsy maninona na tsy omena andraikitra tsony ary eo amin'ny fiangonana, mety ny adalako na ny fahotako na tonga izany, fa zao za apetrako amin'Andriamanitra ihany ny fiainako, fa za hivavaka ihany.
potraka nefa tsy maty efa impiry tokoa moa tsika ny lavo dia latsain'ny olona zany ve mba mivavaka zany ve mba manana milaza hoe manan'Andriamanitra zany ve mba milaza hoe manao fotsy sy manga za reto dia gaga tany mangazony olona ony dia misy manapatapaka fa olona izy koa no nanao an'izany fa mba fitaizana avy aizy zany hanome fanafitoinana ny olona tahaka izany mba mahalala menatra fa izany ve ny fahazavana hoentinao hanapaka taom-boangazo n'olona dia hanome fanafitoinana ny hafa raha ankizy manao an'izany dia hoy izy ny baiboly hoe aza mitsisy tsorakazo amin'ny zanaka fa tsy ianao zay ahafaty azy ianao na izany azy dia anjarany diakona no mba manara-maso satria izay ny asan'ny diakona mba manao rindrina fefy amin'ireny tanimbolin'ny olona ireny mba tsy hanome fanafitoinana ny hafa fa mety ny ankizy izay mandehandehany dia tsy mahatsiaro tena veriny fa ho atao voninkazo kilalao menana fanomezana amin'ny pastera angamba ny taom-boangazo nefa ny tsisy tonga taty amiko izy na ndray ary fa zay hoe enjena nefa tsy potraka misy ny fanenjena mahazo antsika rehetra potraka nefa tsy maty fa mbola miorona ihany sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany sambatra ny nonina sy mangetetana fahamarinana fa izy no vokisana dia toy izany tokoa tsika raha tia antsika ny ho fahazavano zao tontolo zao ka tsy ho azo hafenina dia nona isan'andro isan'andro anao ry mangetetana izany fahamarinana izany fa dia ho vokisana tokoa ane ianao e amen sambatra ny miantra fa izy no hiantrana aza mba tsy miantra ny hafa anao fa tsisy miantra anao koa fa nytolo tsy misy fa natao no miverina ka raha miantra ny hafa foana ianao raha mbola misy mangataka aminao ka mbola misy any aposinao ka manome ianao dia mba hiantran'ny olona koa anao raha misy mahazo anao raha ohatra anao zany mitondra tôbila ka misy mangataka lalana aminao dia mba homenao lalana foana le olona dia raha mba mangataka lalana amin'ny olona koa anao dia mba ataony olona hoana koa mba homeny lalana koa ianao raha mampiatrano vahiny ianao ka raha sendra mba mivahina any amin'ny hafa koa anao dia mba ataony olona hoana koa zany ampiatranony koa ianao zay hoe sambatra ny nona sambatra ny nona sy mangetany fahamarinana fa izy no vokisana sambatra ny miantra fa izy no hiantrana sambatra ny madio-po fa izy no hitan'Andriamanitra sambatra ny mampiavana fa izy no atao zanak'Andriamanitra izany toetra izany no hiposahany mazava ato amintsika ho hitan'izao tontolo zao amen hoe hitan'ny olona ilay mazava aminao fa olona malemy fanahy ianao olona malelo am-panahy ianao olona nona sy mangetetany fahamarinana ianao olona miantra ny hafa ianao olona madio am-po ino matao hoe madio am-po ianao raha mbola maloto fo amin'ny namanao zany na ny mpiara-mivavaka aminao na ny mpiray-tam-po aminao na ny vadinao na ny zanakao na ny ray aman-dreninao na ny mpiara-mihira aminao samy amin'ny koralilao na samy mitendry zava-manenao na samy skoty ao na samy amin'ny sampana délivrance ao na amin'ny asa fitorianao zay karazana sampana rehetrarehetra na any amin'ny mpianarana any na any amin'ny toeram-piasana zay sahantsika any na ny patronao na mpiasanao mbola maloto fo amin'ireny ianao dia tsy mahita an'Andriamanitra hono tena hoe tsy mahita an'Andriamanitra zay vavaka ataonao tsisy mivaly na ny ray azy satria tsy tonga any amin'Andriamanitra fa ny olona madio am-po dia hiposahany fahazavany zao tontolo zao tokoa sambatra mampiavana fa izy no atao zanak'Andriamanitra misy miady ao amin'ny tokantrano eo amin'ny mpiara-mivavaka eo amin'ny fiangonana sy ny loholona pastera sy ny loholona sy ny komity miady dia misy tokony mitsangana mampiavana izany fa zay no atao zanak'Andriamanitra miady ny mpanao politika mitsangana ny FFKM nanao ny azy koa satria izy mba mahatsiaro hoe zanak'Andriamanitra ka na niavana azy ny mpanao politika na tsy niavana tsy ny raharahin'ny FFKM zany
vitany azy ny ditiny fa ho sambatra izy satria nampiavana ditika koa zany mampiavana fa manao an'izany ianao dia ianao ny fahazavany zao tontolo zao andin'ny fahafolo sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha-ratsy ny olona sy enjeny ary asiny zay opa evanjelika rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny amiko de ao anao izy andin'ny roambifolo tezera ve ozy izy mitomaniv ve ozy izy mefa lisy miravoravo ianareo fa lehibe mivaliko tenareo an-danitra fa toy izany ihany na ny enjena mpaminany izay talohanareo sambatra zay enjena noho ny famarina fa aza ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha ratsy ny olona sy enjeny ary asiny zay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny amiko